Fototra iray tsy mampandroso ny firenena fa vao maika mampitotonga anazy amin'ny lafiny rehetra hoy ny fikambanana BAM ny tsy fisian'ny sehatra azo hifanankalozan-kevitra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoentiny. Olana eto amintsika tsy misy afa-tsy ny hevitra olon-tokana irery ihany no manjaka raha efa hiara-mahita izao tsy fahatombombana ny fitantanana ny mpitondra izao. Ny olana eto amin'ny firenena tsy misy sehatra fanankalozan-kevitra zany satria ny fampandrosoana asany daholobe. Asany olo mamboly balahazo, asany olo mamboly bele, asany olo mamboly vary, asany olo miarakandro, zay efa fampandrosoana fitambarana izay. Fa misiketo zany tsy misy zay sehatra ahafahana miady hevitra zay ka hamoahany olo tsiray zay zany ny fahaizana, tsy ampiharana ny fahaizana. Fa io fatra Grand Sud io dia ao daholo ny cerveau rehetra. Misy mijery eto ny sasany fa dia tena mahay reo fa tsy hisy ny hamoahana an'izany. Hifanatrika amin'ny latabatra boribory hitondrana vahaolana amin'ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena. Vokatra izany manitra faran'izay manitra ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana manjaka ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy, tsy fandriampahalemana izay manimba zavatra maro raha tsy ilaza afa-tsiny amin'ny tapany atsimo nosy iny ohatra. Zava misy dia zao raha fa zay tsy fandriampahalemana teo zay dia zava-doza naterana satria tsy afaka mamboly gn'olo, tsy afaka mandeha herery, tsy afaka makakitay, matahotra haka rano, tena tsy fantako le andikako azy fa ny teny mahazatsy kely moa hoe paralysé totale zany fiarahamonina, tahotra miaignanao zany. Ka raha fa matahotra tsy afaka mamboly, matahotra tsy afaka miarakandro, matahotra tsy afaka makakitay, matahotra tsy afaka mifamanga, matahotra tsy taitra ny fahafatesana satria raha misy fata mbadikagna ho taitra agny dia alamy he aloha mba tsy handeha herery. Henjana le miaigna azy. Ka raha fa tsy afaka miasa ny olo, tsy afaka manao an'ino dia mazava hoazy fa kereny zany. Le kereny nalaza tany Androy fa filaza ray aman-dreny teo na ny sud-est koa fa kereny. Na ny Menabe koa fa kereny satria dabara agnarandray tsy maty fa tsy misy famboly ambara milamina intsony ao satria tsy voakarakara ny barazy dia agnarandray tsy maty fotsy hoe dabara Menabe fa raha fa tonga anao mosary koa ny agny, kere koa ny agny. Le kere zany efa handrakotra le Grand Sud amin'izao tsika miteny zao zany. Fa na zany io faritsy io zany dia magnaraka ny kere ny arandrano fa io faritsy io zany manana cadre be da be mahafehy ny fampandrosoana le faritra. Ankoatra izay, potika ihany koa ny lalam-pirenena rehetra, hany ka tsy afaka mamoaka vokatra ny any amin'ny faritra maro, sy mba ny fampianarana, tsy zarizary ny fitsaboana omena ny malagasy, miakatra tsy mbola nisy toy izao ny vidim-pianana. Araka izany, tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana, andatabatra boribory irery ihany, ho hiatran'ny fanazavana no ahafahana mamaha izao olana eto amin'ny tany sy ny firenena izao.